Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity alakamisy fa 7 ny volana septambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe hafa mihitsy ny fomba fitenitsika. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia ao amin'ny Korintiana 2:4-7 izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary satria manana izany fanahany finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka dia miteny. Alleluia. Raha niresaka ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana 1:7-7 tamin'ireo kristiana tao Korinto, fa ara-nofo izy ireo. Ny akamarony dia noho ny fiteniny. Ny teny toy ny olona tsotra izy ireo, ary vokatr'izany dia niaina ambanin'ny antsony. Ama zanak'Andriamanitra anao, ny firesakao dia tsy maintsy ahitana taratra ny fepetran'ny filazantsara ary mifanaraka amin'ny fitsipika sy ny kolotsainy ny fanjakan'ny lanitra. Ny olona ara-nofo na ny olon-tsotra dia miteny araka ny fahatsapany, miresaka tahotra sy tsy finoana izy ireo. Fa ny fitenitsika dia hafa mihitsy. Ny fitenitsika dia hafa mihitsy. Miresaka finoana sika, mino sika ka dia miteny. Inona ny inoantsika? Mino ny teny sika, ary izany no ambarantsika voninahitra ao an'Andriamanitra. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra dia fahamarinana, ary ny fahamarinana dia tena misy. Noho izany, isaky ny manonona teny mikasika ny toe-javatra ianao, dia miresaka ny tena zava-misy marina momba izany toe-javatra izany. Averiko indray, isaky ny manonona teny mikasika ny toe-javatra ianao, dia miresaka ny tena zava-misy marina momba izany toe-javatra izany. Ohatra, raha mahatsapa aretina andoha ianao, na fanaitenana eo amin'ny vanitaolana na ny faritra hafa amin'ny vatanao, aza miteny hoe maharary ny lohako, na hoe voan'ny aretin'ny vanitaolana, fa toero izany ka ambara hoe manana fiainan'Andriamanitra ato anatiko aho, salama sy matanjaka mandrakizay aho. Ny aretina dia tsy afaka mitombo ao anatin'ny vatako, satria tepolo ny fanamasina ny vatako. Rehefa miteny izany ianao, dia miteny fahamarinana, manamafy izay anananao amin'ny Kristy. Ny aretina, ny rofy, ny kilema, ny fahantrana, ny fahalemena ary ny fahafatesana dia tsy ao anatin'ny zavatra nomen'Andriamanitra anao, tsy ao anatin'ny zavatra nomen'Andriamanitra anao izany, koa aza miteny an'ireo mihitsy. Ny Korintiana 1:2-7 dia miteny hoe fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy masina, raha milaza zava-panahy amin'ny olona araka ny fanahy zahay. Alleluia. Nandray ny fanahy masina isika mba hanampy antsika ahafantatra sy ahatakatra izay nomen'Andriamanitra antsika mamaim-poana. Mitovy ihany amin'ireo zavatra tokony hotenenina izany. Inona ary no nomen'Andriamanitra anao? Nomeny fiainana mandrakizay ianao,